Zo amizay izy voasahirana hoe iveriny mbala président fo izy jusqu'à jour. Io ny le problème. Azony karazana hoe izy kabaka olo tia vola azony tazokarena fa araiky azony tazony filoham-pirenena. Anao fa tsy président, volagnanareo mpagnaraka izy, monsieur Andra Djeling, anao koa fa tsy président so izy nagninofo baka izy. Magninofo na izy mandry, misy fivoreny Union Africain Addis Abeba nagnamboatra izy andeha iveriny mbala président fo izy. Io le problème nidirana arety, nidirana tazo. Aya mbola tsara atsika jiaby. Tampotampo agnano vidéo hely hoe za satria nahita vaovao zay mampitokiky sady mampalahelo. Ino ma zo fa hitako tamina vaovao fa hoe Andra Djeling misisiky tia monjy fivoriagna agny Ethiopie Addis Abeba amin'ny vondrona afrikana. Ka araka le vaovao tenen'ny Parrain Auguste zany hoe tsy noraisiny zareo zany nilaviny zareo zany nifangatany andeha agnatriky io fivoriagna io. Ary nivolagna izy hoe andeha jet privé andeha agny mbola tsy nekena zareo. Oza hoe afatra mandeha amin'ny Andra Djeling na amin'ny fianakaviany na amin'ny anareo ataontsika hoe le miaradia aminazy satria izy nafa nilefa baka mbala misy miaradia aminazy fa Madagasikara afatra anaka. Andra Djeling mbola mihevitra fa mbala président de République ny Madagasikara ma izy am'izao fotoagna zao ty. Tsy hitany masonazy, tsy anjerinazy ma izy fa nilefa. Nandeha Dubai agny, ny agny ny vahoaka nilefa. Ary fa nisy olona napetra ny HCC io mitondra firenena pour l'instant mandra-pahatongavana amin'ny fifidianana ara-dalagna. Io engele niteneniko hoe anao koa voafidim-bahoaka manaova raha manjary. Volagnin'olo sanandra izy mbola tamin'ny fitondragna teo tsy mety zao zangy Bruce Lee dakanaka marivorivo mipipiem pantalon le olo ka fa mahita anahy magnano koragnan-jaza izy. Izo izy nafaka fitondragna naposy vody, naposy ny vahoaka vody, ny dakany maramila nametraka izy tamin'ny 2009 nandaka izy koa. Izo amizay izy voasahirana hoe iveriny mbala président fo izy jusqu'à jour. Io ny le problème. Azony karazana hoe izy kabaka olo tia vola azony tazokarena fa araiky azony tazony filoham-pirenena. Anao fa tsy président, volagnanareo mpagnaraka izy, monsieur Andra Djeling, anao koa fa tsy président so izy nagninofo baka izy. Magninofo na izy mandry, misy fivoreny Union Africain Addis Abeba nagnamboatra izy andeha iveriny mbala président fo izy. Io le problème nidirana arety, nidirana tazo. Iveriny mbala président fo. Ka ho anareo magnaraka izy io zay miaraka aminazy volagnanareo izy Andra Djeling anao koa fa ex efa filoha teo aloha zegny ambara izy. Zay. Zegny fo angambany raha koragniko mazava koragniko hely hoe mikasika zegny. Zegny faharoen'ny koragna zao ny faharoen'ny koragna am'izao fotoagna zao maheno za sady mahita miezaka mihitsy ny olo sasany magnadio zalaty iza magnadio Koufali Daya hoe Koufali Daya io olo tsara, Koufali Daya io olona magnampy olo, magnampy vahoaka sy ny tariny. Oza hoe maro ny tanora manan-karena Madagasikara, maro ny olona mpanambola Madagasikara. Magnino mba olo jiaby tsy diovigna Facebook, magnino mba olo jiaby tsy atao hirahira amin'ny Facebook. Misy tanora mpanan-karena mifatry Savagny, Sambava, Antala, misy agna Diego, misy agna Majenga, misy Antananarivo. Magnino mba Koufali Daya fo atao hirahira diovigna isaka sanandra. Izy ka olo diovigna na mangataka diovigna aminaka midika zay misy raha tsy mazava agnaty ao. Fa navinazavako ndray mandeha zay hoe za manokana tsy managna olagna amin'ny olo tafavoaka amin'ny fiainana.
tsy managna olagna amin'olona homby amin'ny fiainana. Fa ny fagnontaniako tamin'ny voalohany hoe inona moa no asan'ny olona io kofa le daya io amin'ny présidence. Raha ohatra ka ministre izy tsy olagna zany, raha ohatra ka conseiller izy tsara zany, fa kosa le hoe magnampy fitondragna magnampy nefa 30 ans izy hoy zareo ka ho za hoe raha ohatra ka lasa mpanakarena miefoefo multimilliardaire izy à 30 ans mba mpazava saigny vahoaka efa teneniko zay tenenina baka ambaranareo baka biographie-nazy hoe ty olona ty nianatra zao nanangana société izy de zao société nazy managna piasa zao izy zany fonaka nilain'le olona. Raha tapenao zao ohatra marika Ravalomana de hitanao amin'ny Google marika Ravalomana zao biographie nazy. Raha tapenao Zafy Albert hitanao. Raha tapenao Ery John Armampianina hitanao expert comptable. Ka izy le kofa le daya un point c'est tout fa tsy mila diovigny. Magnamarika fa ianareo magnadio izy hoe nahazo vola misy intérêt. Amiko manokana zay tsy ty tandregny hoe olo tsara ty olo magnampolo ko magnampolo izy tsara izy ka tianareo izy tiavanareo aminareo agny fa aza atao dalala amin'ny Facebook fa zay tsy besoin zegny mazava angamba zany zay. Salame. Allô. Yena. Merhaba Marala. Salama tapko. Za kamisi ngisu konstanti mapalai. Itulah ya ramana. Ditulong pagkakapon nini na pambiasan system pagkakapon na matantira kansa. Pana kung kutsendeni ni tangkapsat na mitanso na mitans. Pagkakam mangkano. Desa refanya kacau tundana de mana pajan sakit jan kritika market. Stokon neten nulat mana pajan antanso panjakani. Pagula mana pajan ambatu tudah hilangnya na bataksom. Ni faktina kiri. Botung tundana de mana pajan makaiza santi. Arah ya asina terin nama. Karantarajeng mana pajan nama kaswe. Istiapa mana kaja. Kemtinya BKB sama mana pajan nama kaja. Pantung lagi nama dikiranya na panananan. Desa otan de bawa mati. Deci mana pajan alu. Macam-macam piwe mana wana saya mana kasno pasau. Pada mana pajan na. Kalau mai saya nana nawam de kansa di mana yan. Ke kaka be na. Begina tifan banam ti prime minister saya nak kita kati. Tapi satu kunjeza bezanya. Jangan kata mani mawusan. Keren de saya bawa. Untuk kenyan nazar dulu. Ye tam de mana pajan na bezan. Kenapa kita ambil kujawut? Saya nama tu dikiranya, mungkin itu manusia itu dikiranya narajan. Dia cakap apa isukan kana itu, mana pisang saja. Izoni orang dia bawa kampiang. Saya bangsa. Ya kalau mana paisa nama kusannya, di mapalil ni Kamerun ya, cerita di mitadi karam, mitadi post di le mpitondra fanjakana zany sy tsika vahoaka zany no tena mila mahita ny lalana hoe ahatonga ny manampahaizana. Io manampahaizantsika io zany hoe ny siantifika, ny teknisiana amin'ny lafin-javatra rehetra na famolena, fiompiana, fanorenana sy ny sisa, ny manampahaizana momba ny fiarahamonina sy ny fiarina sy ny sisa, reny rehetrareny anjaratsika zany no mitondra izay ny atao hoe mitondra. Anjaratsika ny manosika ny mpitondra fanjakana apiasa manampahaizana salama zany nge mandeha miainga hatrany amin'ny resaka hoe fanjakazakany ny atoko zany ravany satria de zay oimse amin'le atoko ihany aloha ny manampahaizana ndraindray ara-fahaizana soloky diplôma fopla no entina de iny ny mahazo toerana rehefa manao an'le doar orasina anao ary miaraba tompoko salame tak hoe olana olana Madagasikara ireto tsara safon'ireny raha tsy tsara mihitsy loha mitandalana eto Madagasikara dia ohatra zao fotsy manomboka any amin'ny ACT inona moa ny olana mitondra ny mpanohatra
ratsy ny ACC miaraka amin'ny foro satria atolo zalahy zay mampity azy zay baiko ny fanatanteraka foana zany tsy maintsy tanterahany tsara dia zay tombotsoany io araka ny tenareo teo le misalobokobana an-dafo ao zay ahoana ny tombotsoa na dia zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna hainy foana ny manodina an'io ka raha tsy ireo mpitsara rehetrarehetra ireo mihitsy aloha manomboka aty amin'ny première instance zany fa raha tratany amin'ny ACC fa inona moa mahatonga an'io resaka hoe fitsaram-bahoaka io hoe olana avy any amin'ny fitsarana an'io tsy mahatokony fitsarana tsony ny vahoaka malagasy fa raha tsy ireo aloha ny tandalàna ohatrany hoe raha tsy ny mpitondra fivavahana aloha no manam-ponoana zay koa raha tsy ny mpitsara aloha no tandalàna zay vao androso ty Madagasikara ya ka ny mpitsara tandalàna nge mihinantsy fihinany rehefa tsy manaiky nitsindry bokotra dia ahoana zany atsika zany tena iokoa misaotra anao mihitsy fa tena lafiny anankiray ao amin'le repoblika iny hoe ny fahaleovantena ny fitsarana kanefa dia le mpitsara lazaintsika mila mba voaro ny mpitsara manao ny marina ary manao ny mety mila tena mahatsapa izy hoe tsisy afaka nindry bokotra eto fa za mpitsara any amin'ny tany hafa nge na zavatra ataon'ny président ny repoblika raha felahany tany Amerika zao Trump zao nibaikibaiky miaramila nandeha namorotra vahoaka taty amin'ny faritra anankiray tonga dia mijoro ny mpitsara tany Italia zao anisan'le natao hoe main propre tamin'ny fotoana tena nabe ny mafia tany Italia dia misy mpitsara miara mijoro zareo dia izy mihitsy ny tena manao zay mamaky ady mihitsy ny any amin'le misy an'le satria voaro izy mahatsapa fa voaro izy voaro amin'ny tsindry bokotra vao ambony izy rehefa manao ny marina izy dawary oraitsika ny atso manaraka ary miaraba tompoko salame manao any nanakory izy manao any salame tompoko mandehately aho hoe inatinareo ny zavatra hita dia mitsika tamin'ny dia teldisy daholo zany natonga nyvorota rehetra zao teldisy daholo satria nahoana zany telinhoe teldisy tena ny président république misaka firenena teldisy lafaka avaminy baba ny mahatonga an'izay teldisy lafaka avaminy baba mahatonga ny tena andeha anambady hoe mikoty an'izany akoefatra ka io teldisy io rehefa iny tsy voarina zany ny teldisy dia tsy lafaka zao anty am'tiany zavatra tsy tokony teneny milaza zavatra tsy tokony honazaina na manapahaiza na tsy manapahaiza na tonga ny firenena ka rehefa tena voly izy aniko amin'ny firenena dia tokony andro fa tsy misy an'izany endrakana manapahaiza na fa nitika manapahaiza na navoatika lasa miaingy hoe tonga taza tonga dia aniko amin'ny système fotsiny atao amin'ny colonel le akaiky mety amin'ny après na rakakita mabinina amin'ny rahalapanambadiana anjaray dia miteny an'izay le raha raha voajanona tonga dia lasa katakara todina le todina ty takitakoka tonga mabinina raha manodina iny hoe tonga ao am-pitolana misy anaka zany ndraiky zany mila atao hoe sendiso mba ialana amin'ny zavatra manosora dia valika tokony zay zany tonga dia atao marana daholo ny akaikaiky mezany atatana amin'ny tokony ho misy ny fireneny eto amin'ny tokony ho misy ary manarano ny raha misy hoy dia mesy ao mbalimbalimisy atao amina maotany dia ataovina zava ary tonga iny ary ka le teny diso zany tena mampidi-doza fa tsy vitavita le teny diso tsika vary fa afarany tantaran'ity fireneny ty ko tokoa ange misy le teny mandratra le izy nahirana hoe hatrany amin'ny repoblika voalohany ka hatraty eny fa nazao faraparan'izao ary ohatra nitady hiditra ao anatin'izany raha manao le fanamarian'le olona teo zany fa misy fahamarinany azy ary zay nge mety mahatonga ny gasy io avadibadio impity koa io lelo io vao miteny fa niteny dia toninona moa izy fa niteny ianao ihany ny afatony aza mora mandray an'le hoe teny diso tsy mba kabary zany atao amin'ny fitondrana ny firenena raisiny ianao raha efa misy vonina indray ambadika ao ary fotoana fanehoana ny hevitra ihany koa zao miaraba tompoko miala tsindrina tompo fa somary niverina kely le ohatrany hoe lasa nandatsary le vahoaka malagasy ny fandraisan'le pieta hafan'le teniko teo le hoe vokatry ny nataontsika io velona na tonga n'izao zanany izao
tsy fangatana dia tena tiako tenenina fa ialako tsiny fa teakeritreritra zany hoe mba mahay tsika vahoaka malagasy mifidy dia olona tena azotsika hoe mba hanova izay anatsara ny faritrenatsika tsara zavatra fitatsika tamin'ny tetezamita dia ny rajoely efa namotika firenena dia mbola fidy indray tsika fidy azy indray tsika ny 2018 eo zany le tiako tenenina hoe vokatry ny nataontsika ihany ange mahatonga izao loza mitranga rehetrarehetra zao fa mono ny ariatsira be mipotika eny any atao masy mipotika mazenga le faritany anankiroa matanjaka indrindra eto Madagasikara tena mipotika tanteraka dia iny maneho hevitra ndray matao any rajoely any amin'ny Facebook hoe izay potika dia afaka ravaina manara-pentra ve zavatra nataonao rangaty dia izao ny zavatra mitranga ao atao masina be dia be nge potika avitrasana petaka ao fa mirodana ho azy ampitanganana fotsiny ka eo ny tiako tenena hoe mba mahaiza mifidy dia aoko tsika varovahoaka malagasy ho tonga saina amin'izao zavatra misy eto amin'ny firenentsika izao ninona iza milaza azy mahaizy hoe manara-pentra tsara izao tsika ihany no mandinitsika ihany no mifidy ao anaty urne tsika ihany mametraka ny olona eo amin'ny toerana io dia rehefa taitsika no mifidy dia zakao mivokany tsy fandatana zany fa fampieritreretsana tonga dia za dia manamafy tsy anao ny tsiny tsy anao le tsiny amin'le hoe mahaiza mifidy sisisisa fa reto atoko misy 300 eto Madagasikara reto mifampitaiza makaiza mifampitondra makaiza valiny fampitondra makany amin'le maniry te anao fanjakazakana toko fanjakazakana ao fanjakazakana toko daholo ary samy te hampita olona ho lasa mpanjaka kely ny Madagasikara daholo zay no mahatonga an'io ka dia tsy mandatsy ianao tsy any aminao ny tsiny fa mipetraka ny fanontaniana amin'reto atoko 300 eto Madagasikara reto efa misy antofonanareo mba atikeo ary raisinanao miaraba tompoko salama ya firmekely kanamafy amin'ny teninao nafinahitra loatra ny mahaino ny teninao teo hoe maiporoka any Italie iny hoe mijoro ny tany Italie io ary le teneniko mana tsika olona tena indraindray miasa tamin'ny fitsarana iraisam-pirenena olona lehibe zany zay hoe azo ilazaina hoe raha ivavahany malagasy zany dia ivavahany atsiriza rery fa misy olona maro samy hafa fa ireny zangany mankasitaka any zavatra tsy tokony atao dia sanatria zany lasa manome tondro maso amin'ireny olon-dreky hoe tigery anatin'ny tokotoany reny eo amin'ny fiainana fa zay mahasomabe-ty ny fiainany ihany aloha fa zay mampita an'ilay Madagasikara tsy vadiaina so satria fiainany tenenina dia zao iza mba ho sarotiny amin'izao tolona ataon'ny malagasy amoizana aina foana ny manavaizana hoe ivery any inona no entiny amin'ny firenena be dia be ny teny zavatra ny tenenina tao manapahizana any ampavilena dokotera fiompiana etetseteta fa nisy akony teo amin'ny fiainan'ny malagasy ve zany dia zay ny toko tena iza no afaka anara-maso an'izany iza no afaka nietrarana zany ametraka arotiny aotsika ka zay fitondrana mba midoro dia tena mba andeha amin'nitiny mba hovalina an'le tolona nataon'ilay malagasy matinika fa le malagasy matinika tsy maty fahatany fotsiny any nitenanao zao mitoromitsy le rajoelona le mpanjakakesy fatiny samy mahata daholo vahoaka hoamo fahazala ny lary masy mety daholo ny fiainany ka zay mahatonga anazy teny hoe ahoana ny fondy mba hiatraikany ty fiainan'le vahoaka malagasy ty amin'ny sisiny tsara amin'izao tolona atao zay mamsoto metraka fanontaniana moa izy hoe metimety efa amin'ny olo-pirenena tsiraray avokoa efa amin'ny olo-pirenena tsiraray aby ity momba ny marina ihany le olona raha mitovy ny olona nieritreretintsika tsy vitany hoe tany amin'ny raisam-pirenena izy fa nampianatra sy nitaiza-po teto ary nijoro zay angamba ny tsara arakatsika hoe nijoro izy tamin'ity fotoana nyty namaraparana fitondran-drajoelona teo nitondra n'le resaka hoe fanjakana tandalana état de droit ary mitondra ny azy moa ny tsotsorony amin'le hoe tsaboy Madagasikara zay aloha mba fanampina zavatra tsara fantatritsika zay fa ny antsika manko ataotsika foka be fa tamin'ny fotoanandro tany amin'ny tetezamita tany amin'ny 7 teo eo koa dia fa teo izy nandroso an'izany
ary ny raha nahita koa ny zavatra nahazo na ny fianakaviana tamin'ireny ary izy ary na hoe tena alao zany anao soronany fa aloha ny zanako tadidiko tsara misy tamin'ny fotoanandro satria ny zanany vava moa zany no voasarisarika tany anatin'ny raha iny de hoe aloha zany isolo azy ihany raha ohatra zay no ilainy mampety an'le raharaha ahoana ny lamina ry teknisianina manaraka dokam-barotra vitsivitsika andao ary de raisina ampitiavina anao miarabary miaraba tompoko allo manahoana tompoko eo zay zany tiako tenena misy raha misety ny teny hoe tika vahoaka ihany nampatonga le filopirenena ratsila teo amin'ny toerana io dia nafitan'ny zavatra ratsy nataony tsy tsika vahoaka mifidy an'io tena mazava be fa nisy fangalarana tamin'ny fifidianana raha ny tokony hoe zany tokony tsy io tsy ratsila mihitsy ny président zany hatramin'izay fa nanana fomba nentina nangalarana izy dia lasa resy le vahoaka le vatony vahoaka tokony nandesy dia zany tokony apetraka mazava be fa ratsila ny tena nanimba le firenena dia tiako tenena koa ny tenen'le vahiny teo koa le hoe le prime ministre niraisana zany say Christian dia ohatra hoe anisany koa zany le président efatra nametraka anazy tamin'ny toerana io nametraka le prime ministre dia lasa simba hoe lasa zay ny antony nampasimba le firenena okangamba tokony tsy atao an'izay fa le prime ministre say Christian mihitsy efa voabaiko ny rajoel dia nampatonga anazy sy navitany tokony nataony na atao koa ny efa toetra ratsy zany androban'le firenena fa raha masitany zany io vahiny io teny hoe misy kopaka ny sasana zany nataon'le filoha nametraka an'le prime ministre tamin'izany dia zay mazava ny vahoaka hoe tena vokatry nataon'le filoha amsevatra ny safidy an'le prime ministre na potika ny firenena ohatra izao dia tiako tenena manaraka koa hoe izay mpitondra zany ilaina manam-pahaizana fa kosa manam-pahendrena matahotra an'Andriamanitra zay zany zavatra tena lehibe indrindra tokony misy eto amin'ity firenena ity ilaina manam-pahaizana sotra tompoko le tetika nataony tsay Christian ary niaraka tamin'ny rajoel niaraka tan-draha vatomanga nahazahoany nangejany ty firenena ity ary nampitrosona ty firenena ity any no tokony hojerevantsika any no ilaina fanovana fanavaozana ny repoblika fa ny fomba nataony dia tsy fomba na président ny repoblika fa fomba na Andriamanjaka ohatran'le soatiny eny ary efa ondray ny antso manaraka ary miarabary salama eny tompoko miarabe tapaka avy any aminao mety asa natambazotra zany nafahana aloha fa mandray ny antso manaraka tsika miaraba tompoko salama ary salama e miarabe rahaba tompoko sotra ny ana monsieur Vincent Constant fantaniko dia ndao valony kely fotsiny anakiraena maninona moa trano rajoelona sy mpasahatra reo lo anampédition na misy dika matoy tsy manao an'izany sotrindrindra mila apetraka mazava tsara ny fiampangana azy raha ohatra azy ao mana fiampangana karazany roa ny anankiray dia le fitondrana fangalarana fambabona sy ny sisa fambotriana firenena fomba fitantanana rehetrarehetra ny anankiray dia mitantaran'ny firenena indray dia fitsarana tribunal de l'histoire iny fitsarany tantara eto ary tsy maintsy atao hoe vitan'iny nanova ny repoblika ho lasa fanjakan'izy tenany ka rehefa mandeha tsara ry le lazaiko voalohany ry rehefa mahita nasombotsombony ary dia fa somary ny teny an'izay ihany le raha mato ministry ny fitsarana hoe ho avy iny dia alao asa ny angla iatakeny azy na ahoana na ahoana fahitako azy hitatsika eo nasana tsy sahy ndao ary ho raisitsika ny antso vonona manaraka miaraba tompoko salama e eny ary eny salama tompoko miaraba ministra mety ratsy aloha irendosa tamin'loza famovidana faharoa sotrany benitranona Tananarivo nandefa politia ny Tamatavy zany le potiava mahatratra
famba ingabiana aloka raha be ny tanàna mba rehefa misy loza ty amipatra velantanynarivo akotratrimo revimamo de tokony mba mahazo avoaka ihany koa ireo pompier eo farany hoanareo kinapy rehefa mbola tsy vonona le vola solongody akoho aza atao tamotamo ohatra miposapotsiny le olona hoe solongody akoho nefa tsy tam'izao ohatra toko eny ary tsy de fantanina moa fakasitrahana za tokony akasitrahana sy fanolora-kevitra amin'iny no tsaratsara kokoa raisina moa zany raisiny antso manaraky ty miaraba tompoko salama allo managony manako be eny ary miarabana tompoko miaraba salama tompoko de miarakoly amin'ny sy mitondra fankahirezana ho an'ny faritany taomasina faly any teko tenena de tena kolonela de tena indreo rangany Madagasikara efa eo aminao fitondrana de tena indreo mihitsy hiala amin'ny farakady ary tena fa tena miaraka amin'ny vatanao ary raha momba dajivelona tena ataovy mihitsy ny momba fa eo aminao fa efa tena zakao le firenena mety miakatra le firenena de tena petraka amin'isy raha mba maheno zao resaky zao izy de momba fifidianana de osy isa hoe tena te hiakatra am'le seza dolo idela be tena te hiakatra dolodolo ka za ohatra manana sosokevitra hoe samy miakatra dolo de ze 3 premier no sena mitondra ny firenena sady samy te hiakatra am'le seza dolodolo hoe mahavitazy lalina daholo rehefa miresaka alao mitiny eo le izy de ze 3 premier no mitondra ny firenena zay mihitsy ny sosokevitra efa misota toko dahoary amin'ny anaran'ny anankiray sy ny faharoa ary fahatelo misy an'le pastera zay manao hoe ataovy atsapaka afa mihitsy iny ry ataovy atsapaka ho izy daholo raisina ny antso manaraka dahoary miaraba tompoko salama allo eny ary salama tompoko fahasalamany sara misotra tompoko eo am'le fotoana fanaovana ny tompo maso ny herinandro efa ny herinandro moa ty mididy ifarana vo mafy de mafy ny presidentana mbola miombona lailovy de makay le teny diso no mba horaisina kely eto anatin'ny rehetra normal ny olona raha ohatra ka tena manaraka sisifandena ohatra ny rehefa leo mbo nanana atanareo tsara mihitsy nataon'ilay lasany tsokiny de manala baraka an'le resaka hoe André Manjaka fa izy rehefa misy André Manjaka zay tonga tsara mifandrakana any aminy am'izao fotoana zao fa ny velona moa zany tsy atao modely fa tsy le akaiky atsika ty zay mba palahelo ino reny nova tsika ino ty izy fanoharana sy mampasaivana hafahafa ka eto am'le hoe teny diso izy fitandremana ihany tahaka zany io fanaovana safy be masina miombokevitra am'le maro be loatra le antoko telonjaka fa tsy mety io sa raha ataotsika ray lasaka izy hoe mila fandaminana angamba no momby zay aloha satria raha ny tantaram-pirenetsika nge maro ny antoko na vita zay vitany de petraka na tsy navitan'inon'inona misy mbola velona na de zay tsika zao tsiposiposy le tena fanavonana dia anarana antoko anankiray teto namonona vozony zareo iza le fatohatra ny adino amin'ny tantara tety ka zay le tandremana mihitsy am'le satria ny olona le tongoloka ohatra am'le hoe teny diso rehefa mitondra fanjakana anao de mila mitandrony ary maro ny mpanolotsaina efa tandata nandrosety tanafinaritra tokoa misy mianara fahefana eo akakin'le mpitondra kehiteny de toroiny tena izy raha zalaha fa tsy teny hoe nomena fahefana fa tsy nandrombaka tsy nanonga-mpanjakana fo le teny aloha raha mpitondra na mpitarika antoko na mpitondra fivavahana koa de ny teny de avy hatrany de hery avy hatrany de manova ny fiainan'ny olona raha tenina mpitondra fanjakana na tenina karariny raha
enjana mihitsy ny fifantenana ny teny za moa mpampianatra za koa mbola mpitsongo teny diso koa na any amin'ny mpianatra ara fa tsy hoe mahazo mbola teny diso akory fa singantsika ireo a tonga de misy hery miaraka amin'ny tenin'ireo mpitondra fanjakana mpitondra atoko mpitondra fivavahana mpanabe ireo zay teneninao a de fa inony ampiarin'ny olona zay fehezanao sy tarihanao rehetra ndoala efa misy antsy vonina indray ary ozy ny teknisiana dia ampidiriny ianao miaraba salama e eny tompoko miaraba tavena matapaka ny teo tsy fantatro ny atony ny tiako ambara ny hoe fanivana zany ty fantakana ty zany ana avao zany fa ty an'olona zany vo raha fahalalako azy fanavoatra manko le tikira hoe de ohatra zao zay manko manoana ny fantakana ty fa zay tsy manona be fatao fa manolo azy zay ohatra zao atao britavila le matontolo sauvage de nanotra roapolo tapitrisa mikazana sauvage vola fatapera zay sa vola fanjakana reny mata sy mampanao le fitonana teo aloha hoe idegana vola fanjakana ohatra hoe volany amposy de zao ka raha fanivana marina zany natao raha fanivana fotony marina natao fa de tokony ranga zavatra zany tokony mahoe masety raha mire lehibe ohatra io zany le vola fanjakana fa tena hoe entina anaovana ny asa-bahoaka raha vola fanjakana fa raha vola fantatena manokana moa anazy zany eo fasapahatanina hoe vetovena de any anasa vola be zao mba iranan'le ay azy zany de farifanarakaraka zany zay vo tena iraha soan'ny vahoaka ny tamatao mampalahelo le zava-misy raha hitake fahitalavitra sy ny Facebook zany de raha so de mitondra vava de tokony etika zao zany lasa mangaitaretra ny fiangonana zao nahitana hoe tena nareo le raha katany andafy ino nangaraka vola be amin'ny militiara re zany tokony avera nefa tena anao kavaly ao anatin'ny Facebook fa aterasyna fongy na ray milaza azy hoan'ny vola tamatao hoe mba manolotra kely azona salamizao ka io zany malaeketra hoe le vola fanjakana ohatra ny atao kadena vadrafitra fotsiny fa mila votsika fa zany za tena olona be tantanà fa tena miraha to avoaka tamatao hoe tena raiky taona raiky maitalentana nga moa ty tena misy foresahana be fa misy antso manaraka vonony anao miaraba ary eny tompoko allo miaraba tompoko miaraba e technicienne sy ny clientèle resaka tena atao hoe superprendis satria anisy ny système misy teo foana zany de tsy tafala mihitsy ka tevara iny hoe midira iny fitondrana ny ty-piasana zany de hoe le fametrahan'le tenisy zany tokony tena izy tena hoe miainga tanteraka ny tena hoe ao anatin'ny assemblée nationale manaraka lalàna iny ty-piasana fa le lalàna raha atao moa zany zao tena tsy manaraka ny lalàna no ao anatin'ny assemblée nationale satria raha hoe manolotra ny assemblée ny député de tokony olona vao anatin'ny vandany député no atolotra miakatra very amin'ny miakatra hoe mahofa ministre fa tsy hoe olona vary amin'ny présidence no atolotra ato amin'ny interminapirenena de ny interminapirenena no misity fa zany tsy ao anatin'ny lalàna no zany zavatra zany ohatra da raha pandemiako azy ho ana manokana zany de zay zany hoe tena le araky ny lalàna sy mainka faharoa ny zavatra mitranga anatin'ny article zany le hoe aorinan'ny hevitozy za de narahondrina alahelo am'ireo miarambona sy ireo miara-pikavoazana tamin'ny zavatra iny fa nytiako sara zany de cyclone tena izy misy amin'ny foronina asa nareo mba tsy naharaka ny zavatra nylazain'ny andriamatoa Ismail Gavinarivo misy orinasa mamorona cyclone ao anatin'ny ranomasy be